Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, indreto izay miondrika eto anatrehanao. Mahatsiaro hatrany Tompo ny asa rehetra mahagaga ataonao amin'ny fiainanay, dia ny fikarakaranao anay Tompo, na dia tsy mendrika an'izany ary izay amin'ny mampanota, dia noho ny fitiavanao Tompo dia misaotra indrindra. Koa ny any azonay atao dia mametraka ny fiainanay eo am-pendratananao ary hitario amin'ny fanahinao masina izay anao ny sitraponao Tompo, mba ho ankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio ry havako dia somary havaka kely tsika hiala amin'ny lohahevitra aho, satria toe-javatra anankiray ny ainan'ny fiangonana ny nahalasanan'ny mpanompono, dia Rakotoarson Andrianary Blaise Rindra-Niaina izany, tamin'ny alahady 7 ny volana febroary lasa teo. Ary dia omaly tsika niarana natrika ny levée de corps tao amin'ny Ivosep tao a Treichville ry havako. Ho anahy manokana izay no mahatonga amin'ny teny miavaka ny anio izany, satria somary atao hoe olombelona ny tena ry havako. Eny mpitandrina niezaka hatrany anatrehan'ny tompony jory tamin'ireny rehetra ireny, fa rehefa nahita ny vata mangatsiaka farany ny dekona mpiara-miasa arak'izany ary mpitantsoratra ny vola mpiresaka amin'ny tena matetika arak'izany, dia azo lazaina hoe tohina ihany ny fo hoe tena tapitra hatreo izany ny tantaram-piainan'ity mpanompony ity eto amin'ity Abidjan Côte d'Ivoire ity, fa dia nisy ainina ao ambadiky ny fahafatesana sy ny fahatongavana any Madagasikara indray. Izany no ataon'Andriamanitra eo aminy. Lasa ihany ny saina nandinika mieritreritra ny amin'ny fiainan'ny olombelona, deo ny vady aman-janany, deo ny fiainan'ny fiangonana, deo koa mandiny ny tena iray manontolo, dia tsy tena manan-kambara amin'ity anio ity, satria anio koa, anio mantsy izany no miainga ny vady aman-janaka, dia miainga koa ny razana andeha ho any Madagasikara izany, dia alevina amin'ny sabotsy izao. Teo izany nahatonga anahy hoe tena tsy tena manan-kambara an'io, fa nisafidy fotsiny aho ny soratra masina ho antsika fiangonana ary indrindra ho an'ny vady aman-janany, ny Salamo 10 andininy 7:10, Salamo 10 andininy 7:10, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Efa nahita ihany aho, satria mijery fahoriana sy alahelo mba ho valiany ny tananao. Ianao no inonan'ny mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Amen. Izany teny Tompo izany no entiko izany mampahery ny vady aman-janaka, efa betsaka izay nozaraina izay, kanefa koa moa manan-karena ny tenin'Andriamanitra, dia hoy aho hoe tsy hitako hoe tena tsy hita ry havana izay ho tenenina, fa dia aloha nge vakiako koa amin'ny DM izy io hoe hitanao fa mijaly sy orony mahantra ka mivonoka nampy azy hatrany ianao no itokian'ny malemy sady mamonjy ny kamboty, dia hijery an'ireo taranany tokoa ny ianao Tompo, ireo izy telo mianadahy izany, ny vadiny ihany koa, fa wakany amin'iza moa izahay, ianao Jesoa manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Dia izay aloha ry havana ny androany, fa tsy tena manan-kambara firy aho noho ny toe-javatra niseho tamin'ny fiainan'ny fiangonana izany, dia mba omen'ny Tompo fifaliana sy fahasambarana kosa ny vady aman-janany, ny fianakaviana, tapaka sy namana, indrindra ny fiangonana ambadika izao, dia ho an'Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Vavaka isika. Anio Tompo ny miainga ny vata mangatsiaka ny mpanomponao, dia tahaka izany koa ny vady aman-janany, tantahana, fimbiana, mba ho tonga soamantsara ny tanindrazana, ny fihaonana amin'ny fianakaviana rehetra, fihaonana amin'ny mpianakavian'ny finoana, ny tapaka sy nambana, dia izany rehetra izay nampahery an'ireo vady aman-janany. Dia tantany ny fandevenana atao amin'ny sabotsy mba ho vita soamantsara anehoana ny voninahitra ao ry Tompo, dia ho toky sy fampiherezana an'ireo kamboty sy manano-tena tokoa ny ianao ry Jesoa Kristy Tomponay eo. Amin'ny anaranao no naovana izany vavaka izany,
Amen. Dia ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.